Izay ny amin'ny vaovao tany Antsohihy iny fa anototosa fivoriana tsy ara-potoana ny syndicat-ny mpitsara sy ny syndicat-ny mpirakitra rà ny 12 septambra ho avy izao. Izany fanatetarana fivoriana izany dia fampisehoana fanambarana hery amin'ireto syndicat roa ireto. Vola Ravoafy sy Tsirakotoarison no mitatitra ny vaovao. Anambatra hery ary mety hiroso amin'ny fitokonana miaraka ny syndicat-ny mpitsara sy ny mpirakitra rà. Ireo syndicat roa ireo izay anatotosa fivoriam-be tsy ara-potoana ny 12 ny volana septambra ho avy izao. Ny ministera fitsarana aloha ny ministra moa nilaza hoe andray ny mpitsara sy ny mpirakitra rà herinandro taorian'ny feonana iny dia hatreto aloha izy tsy mbola nandray fa tapitra ny herinandro. Dia nanambara izahay tamin'ny sabotsy teo fa ho atambatra amin'izay ny hery ao amin'ny greffier sy ny mpitsara mba manaovana ny hetsika hiaraka amin'ny fitakina amin'ny fitondram-panjakana. Dia ny 22 septambra ho avy zao zany no manao fivoriam-be ny mpitsara dia ny greffier samy manao ny azy ny marainandro dia rehefa avy eo ny tolakandro ny birao ny syndicat mpitsara miaona amin'ny birao ny syndicat ny mpirakitra rà hifampilazalaza sy hanao tatitra ny fivorian'ny rotota amin'izay fampiarahana ny hetsika ho atao zay. Zay efa nametraka fangatahana fotoana ny amin'ny ramatoa ministra nametraka indray mandeha zany dia mandrapatonga an'izay 12 septambra zay zany zavatra anankiroa no mety hitranga, na ny ministra mandray na ny ministra tsy mandray. Raha mandray moa ny ministra dia hanao tatitra izahay amin'ny mpikambana hoe izao zao ny vokatry ny fihaonana tamin'ny ministra. Raha tsy mandray moa ny ministra dia raha malala moa zany fa zay ihany koa ny tatitra ho atao amin'ny mpikambana hoe ny ministra tsy mandray atsika dia inona ny hetsika ho ataontsika. Fa na amin'ilay tranga voalohana ilay tranga faharoa tsy maintsy misy foana zavatra ho atao ao anatin'ilay ivoaka avy amin'io assemblée générale io zany fa tsy hoe tatitra irery fotsiny ny atao amin'io fa tsy maintsy misy foana hetsika ho atao na asa. Raha ohatra moa hoe makany amin'ilay hoe mahafapo lay fihaonana ministra dia tsy maintsy mitaky asa zay dia zay tatitra zay no atao amin'ny mpikambana dia le olona andrindran'ilay hoe manara-maso n'ilay vokatry ilay asa zany. Anisany feonandeha ny herinandro teo ny fisian'ny fisaraham-bazana eo amin'ny syndicat-ny mpitsara ary ny isian'ny syndicat vaovao. Nitondra fanazavana mikasika indrindra ny filoha-hevitry ny SMM Tsiaray Fanahimanana. Ny fisaraham-bazana eo anivon'ny syndicat mpitsara aloha hatreto syndicat mpitsara eto Madagasikara dia anankiray. Ny lalam-pandrenana kosa nefa manome alalana ny olona hanorina syndicat tsy hisy mandrarana izany fa kosa ny eo anivon'ny syndicat mpitsara aloha dia marina eto fa ataoko hoe tsy mbola nisy aloha syndicat anankiray mitsangana ofisialy fantatra hatreto. Tsy mandrara koa izay izy anangana fa kosa arakaraky ny membre ihany hoe andeha hirona amin'ilay syndicat vaovao ve sa le syndicat efa nisy teo aloha. Fa io koa moa tsy hay hoe inona ny amoronana an'izany syndicat zany tanjona inona hiaro ny tombotsoan'ny mpitsara ve sa tombotsoan'ireo olona amorona anazy fotsiny no arovana izany hoe ho ampiasain'ny olona sasany ho atao fitaovana mba hamonona ny tolona atao mpitsara amin'izao fotsiny ve. Dia io moa arakaraky ny fisainana tsirairay io ny tompon-tsainy tsirairay Araka izany tsy dia mbola miandry ny fihaonana amin'ny ministra ny fitsarana trano ny syndicat-ny mpitsara SMM ary ny fivoriam-ben'ny mpitsara sy ny mpirakitra rà ny 12 ny volana septambra izao no hamaritra ny toy ny fitakindreo syndicat roa ireo ao anatin'ny fitsarana.